Eksodosy toko 12. Ny Paska sy ny loza 10 izay nahafatany lahy matoa rehetra teo Egipta. Ary Jehova niteny tamin'i Mosesy sy Arona teo amin'ny tany Egipta ka nanao hoe: ity volana ity no voalohambolana ho anareo, dia ho voalohambolana amin'ny taona ho anareo izy. Mitenena ianareo amin'ny fiangonana dia ny Israely rehetra ka manaova hoe: amin'ny andro 10 amin'ity volana ity dia aoka samy haka zanak'ondry ray avy izy rehetra araka ny fianakaviany, dia zanak'ondry ray avy no an'ny isan-trano. Ary raha vitsy loatra ny iray trano ka tsy mahalany zanak'ondry ray, dia aoka izy sy izay namany mifanakaiky trano aminy haka arak'izay isan'ny olona. Ny olona rehetra samy arak'izay tokony ho lany avy no anisanareo ny zanak'ondry. Zanak'ondry tsy misy kilema dia lahy izay iray taona no alainareo. Alainareo amin'ny ondry na amin'ny osy izy, ary ho tehirizinareo izy hatramin'ny andro 14 amin'ity volana ity. Dia amono azy amin'ny hariva ny fiangonana dia ny Israely rehetra. Ary analany ny rà ka atentiny amin'ny tolam-baravarana 2 sy amin'ny tantom-baravaran'ny trano izay hinanany azy. Dia hohaniny amin'izany alina izany ny hena voatsatsika tamin'ny afo no hinanany azy, mba amin'ny mofo tsy misy masirasira sady ampiarahany amin'ny anana mangidy. Aza hanina manta na voahandro amin'ny rano izy, fa atsatsio amin'ny afo mba amin'ny lohany sy ny tongony ary ny fadiny. Ary aza asianareo sisa ho tramaraina, fa raha tahiny misy sisa tsy lany ka tramaraina dia hodoranareo amin'ny afo. Ary toy izao no ataonareo raha mihinana azy: ny valahanareo ho voasikina, ny kapanareo eo amin'ny tongotrareo, ary ny tehinareo ho eny amin'ny tananareo. Dia ho haninareo faingana izy, fa Paska ny Jehova, izany hoe fandalovana. Fa andeha maka ny tany Egipta amin'izany alina izany aho, ka hamono matoa rehetra amin'ny tany Egipta, hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy. Ary ny Andriamanitry ny Egiptianina dia ho tsaraiko avokoa. Izany ho Jehova. Ary ny rà dia ho famantarana ho anareo eo amin'ny trano izay toeranareo. Ary raha mahita ny rà dia handalo anareo, ka tsisy loza handringana anareo raha mamely ny tany Egipta. Ary izany andro izany dia ho fahatserovana ho anareo, ka ho tandremanareo ho andro firavoravona ho an'i Jehova. Hatramin'ny taranaka ireo faramandimby no hitandremanareo izany ho andro firavoravona ho lalàna mandrakizay. Hafotoana no hinananareo mofo tsy misy masirasira, amin'ny voalohan'andro no hanesoranareo ny masirasira amin'ny tranonareo. Fa na iza homana mofo misy masirasira hatramin'ny andro voalohany ka hatramin'ny 17 dia ho fongorana tsy ho amin'ny Israely. Ary amin'ny andro voalohany dia hisy fivoriana masina ho anareo, ary amin'ny andro 17 koa hisy fivoriana masina. Tsy hanao raharaha akory ianareo amin'izany andro izany, afa-tsy izay hohanin'ny isan'olona dia izany ihany no amboarinareo. Ary hitandrina ny andron'ny mofo tsy misy masirasira ianareo. Fa izany andro izany indrindra no nitondrako ny antokonareo nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta, dia ho tandremanareo izany hatramin'ny taranaka-reo faramandimby ho lalàna mandrakizay. Amin'ny andro 14 amin'ny volana voalohany no ny hariva no hinananareo mofo tsy misy masirasira ambara-paharivan'ny andro 120 amin'ny volana.
afotoana no tsy hisiana masirasira ao an-tranonareo. Fa na iza na iza omana izay misy masirasira dia ho fongorana tsy ho amin'ny fiangonan'ny Israely na vahiny na tompo-tany. Tsy hihinana na inona na inona izay misy masirasira ianareo, fa samy hihinana mofo tsy misy masirasira amin'izay hitoeranareo rehetra avy ianareo. Dia nampanalainy Mosesy ny loholon'ny Israely rehetra, ka hoy izy taminy: mandehana ianareo ka maka ondro anareo araka ny fokom-pirenenareo avy, ka vonoy ny Paska. Dia maka isopa iray fihina ka atsoboy amin'ny rà izay ao anatin'ny bakoly, ary ny rà izay ao anatin'ny bakoly dia hanenteno amin'ny tantao-baravarana sy ny tolàna roa, ary aza misy mivoaka eo am-baravaran'ny tranonareo avy ianareo ambara-paraina ny andro. Fa Jehova andeha hamely ny Egiptianina, ary raha mahita ny raha eo amin'ny tantao-baravarana sy ny tolàna roa Jehova, dia handalo ny varavarana, ka tsy havela ny hiditra ao an-tranonareo hamely anareo ny mpandringana. Ary tandrina izany zavatra izany ianareo ho lalàna ho anareo sy ho an'ny taranakareo mandrakizay. Ary rehefa tonga any amin'ny tany izay omeny Jehova anareo arak'izay nolazainy anareo, dia tandremo izany fanompoana izany. Ary raha anontany anareo ny zanakareo hoe inona no anton'izao fanompoana ataonareo izao, dia ho lazainareo hoe izao dia famonoana ny Paska Jehova izay nandalo ny tranon'ny zanak'Israely tany Egipta, raha namely ny Egiptianina izy, fa namonjy ny tao an-tranontsika. Dia niondrika ny olona ka nivavaka, ary dia nandeha ny zanak'Israely ka nanao izany arak'izay nandidiny Jehova amin'ny Mosesy sy Arona no nataony. Ary noho ny namanton'alina, Jehova namono ny lamatoa rehetra tany amin'ny tany Egipta, hatramin'ny lamatoan'ny Farao izay nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianany, ka hatramin'ilay matoan'ny babo izay tao amin'ny tranomaizina, mba amin'izay voalohany teraky ny biby fiompy rehetra. Ary ny fora mbola alina Farao, dia izy sy ny mpanompony rehetra ary ny Egiptianina rehetra, fa nisy fidradradradrana mafy tany Egipta, satria tsy nisy trano izay tsy nahafatesana. Dia nampaka ny Mosesy sy Arona izy raha mbola alina, ka nanao hoe: mitsangana, mialahy eto amin'ny vahoakako ianareo sy ny zanak'Israely, ary mandehana ka manompo an Jehova arak'izay nolazainareo. Ary ny ondry amanosinareo sy ny ombinareo dia entiko arak'izay efa nolazainareo, ka mandehana, fa mba tsofo rano aho. Dia nandodona ny olona ny Egiptianina ka nampandeha azy faingana hiala tamin'ny tany, satria hoy izy: maty avokoa izahay rehetra. Dia nenti ny olona ny koba ny voalena raha tsy mbola voahisy masirasira, sy ny vilia ny fanaova mofo voafe ao amin'ny lamba ny teny antsorony. Ary ny zanak'Israely nanao araka ny teny Mosesy, ka nangataka firavaka volafotsy sy firavaka volamena ary fitafiana tamin'ny Egiptianina. Ary nataon'i Jehova nahita fitity eo mason'ny Egiptianina ny olona, ka nomeny ireo azy izay nangatahany, ka dia nofoanany ny Egiptianina. Dia niainga tao Ramesesa ny zanak'Israely ka nakany Sokota. Dia lehilahy mahalay lalana tokony ho enina hetsy, afa-tsy ny zaza am-behivavy. Ary nisy olona maro samihafa firenena koa niara-niakatra taminy. Ary ondry amanosy sy omby dia fananana be indrindra. Dia nanendy mofo tsy misy masirasira tamin'ny koba voalena izay nentiny avy tany Egipta izy, fa tsy mbola voahisy masirasira izany, satria noroahina tany Egipta izy, ka tsy nahazo ny janona sady tsy nahafehy vatsy ho azy.
ary ny andro nitoeran'ny zanak'Israely tany Egipta dia 300 taona. Ary rehefa tapitra ny 300 taona dia tamin'izany andro izany indrindra no nivoan'ny antokony rehetra izay an'i Jehovah tany amin'ny tany Egipta. Alina no tandreman'i Jehovah izany, hitondrany azy hivoaka avy tany amin'ny tany Egipta. Eny, izany alina izany dia an'i Jehovah ka ho tandreman'ny zanak'Israely rehetra hatramin'ny taranany faramandimby. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy sy Arona, izao ny lalàn'ny Paska. Tsy hisy olona hafa firenena hihinana azy, ary ny andevolahin'ny olona rehetra izay novidim-bola dia ho forana aloha vao mba hihinana. Ny vahiny sy ny mpikarama tsy mba hihinana azy. Ao an-trano iray no hinanana azy. Tsy hamonoanao eny alatranao akory ny hena, ary tsy hisy hotapahinao ny taolany na dia iray aza. Ny fiangonana dia ny Israely rehetra hitandrina izany. Ary raha misy mivahiny ao aminao ka mba te hitandrina ny Paska Jehovah, dia aoka ho forana ny lehilahy rehetra eo aminy vao manantona hitandrina izany, ka ho tahaka ny tompo-tany ihany izy. Fa ny tsy voafora rehetra kosa dia tsy mahazo mihinana izany. Lalàna iray no amin'ny tompo-tany sy ny vahiny izay mitoetra eo aminareo. Dia nataony zanak'Israely rehetra izany, araka izay nandediny Jehovah ny Mosesy sy Arona no nataony. Ary tamin'izany andro izany indrindra no nitondran'i Jehovah ny zanak'Israely nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta araka ny antokony.